mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamiarahaba antsika rehefa koa malala tratra ity alarobia fa 7 ny volana martsa ity ny mofinaina voalahatra hoantsika ny omby volana tokony fa 4 ny andiny fa 7 ka hatramin'ny andiny fa 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Besaina izay mahatsindry fo fa ny malaky tezitra mampiseho ny fahatalana. Ny fo mionona no fiainan'ny nofo fa ny fahamazina-tsaina dia mahalo ny taolana. Izay mampahory ny manitra dia manala-baraka ny mpanao azy, fa ny mamindra fo aminy kosa dia manome voninahitra azy. Ny ratsy fanahy zera no ny haratsiny, fa ny marina matoky na dia mby ao amin'ny fahafatesana azy. Mandry tsara ao am-pony manan-tsaina ny fahendrena, fa ny an'ny atala kosa dia miariary. Ny fahamarinana manandratra ny firenena, fa ny ota kosa dia fahafahambaraka amin'ny olona. Ny fankasitrahan'ny mpanjaka dia amin'ny mpanompo endry, fa ny fahatezerany kosa amin'ny manao izay mahamenatra. Ray masina no manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andiny fa 4 ny fahamarinana manandratra ny firenena, fa ny ota kosa dia fahafahambaraka amin'ny olona. Ny fahamarinana dia manandratra ny firenena, fa ny ota kosa dia fahafahambaraka amin'ny olona. Havana fanamiarahaba antsika rehetra tratra ity fotoana atserovana ny ireo martiora-ny tanindrazana ity alarobia 7 ny volana martsa ity. Soran'Andriamanitra sery havana famen'Andriamanitra tombonandro ka afaka mahatsiaro fa ny firenentsika dia nanana martiora. Rozoky ray aman-drenitsika dia tia tanindrazana ary tsy mena mijoro, tsy mena mita ny tanindrazantsika, ny fitiava-tanindrazantsika tahaka reo izay firenena izay mitovy amintsika. Ny 7 martsa dia fotoana sarobidy eo amin'ny tantaran'ny firenena, satria betsaka ireo martiora, betsaka ireo malagasy izay nanaiko rava-fananana, namoy vady aman-janaka, namoy fianakaviana, nitondra ny fangiry firiana nofo, nitondra fangiry firiana ara-tsaina tany am-pigadrana, nahazo sezy tany, ary nisy ara ny afara tamin'ny fahafatesana sy ny famonoana mihitsy. Ary dia arapaintsika rehefa koa malala fa manana firenena mahaleo tena, men'Andriamanitra firenena mahaleo tena. Misy ny olona izay zary manamaivamaivana ny fahaleovantena hoe fahaleovantenam-pirenena nge fahaleovantena ny mena fotsiny tamin'ny taona 1700. Eny tokoa, fijerintsika izany, fijerintsika tsy mahafantatra tantara, fa tsy azo moramora mihitsy ny fahaleovantena tamin'ny taona 1700. Fa talohan'ny 1700 dia vahoaka malagasy firy, anonangiry firy, vokatr'izany fanjanahantany zany. Tsy niteto vovoatany, tsy ny tany moramanga ihany, iny morontsiraka tsy nanana rehetra iny, nangiry firy tamin'ny nataon'ny voanjo, tamin'ny nataon'ireo voanjo mpamboly, ireo colon, tamin'iny faritra atsinanana nambolenany ny siny ledsi, namboly girofle, ny vanille, renitry faritra vary, redredre dia saika nahitana colon avokoa izay nampijaly sy nampangiry firy ny malagasy. Ary dia nahatonga azy ny trotra ka nitahaka ny fahaleovantena, nahatonga ny 7 martsa. Misy miresaka mandrakariva amin'ny ka ny 7 martsa nge ny vazaha ihany nanao azy mba handotona sy anaratsiana ny MDR, ny tolon'ny MDRM izay nitahaky ny fahaleovantena, dia ny vazaha ihany no nitrotrika an'io mba ilazana hoe mpamono'olona ny MDRM ka dia tsy mendrika omena ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Misy indray manao hoe tsy ny vazaha mihitsy no nitrotrika an'io fa ireo hery mahery vaika tao anatin'ny MDRM dia ny jiny sy ny Panama no nitrotrika an'io hoe raha ohatra ka tsy omen'ny vazaha amin'ny fomba madio takina amin'ny alalan'ny MDRM amin'ny fahaleovantena dia izao ampiasa hery izahay ireto hery mahery vaika anankiroa tao anatin'ny MDRM. Hoe malagasy ihany fa
nanao an'io. Tsy voavalitsika am'zao vanim-potoana ankehitriny zao zany satria mbola tsy nisokatra ny arsiva. Ny arsiva dia mbola mihidy, ny frantsay ny manana azy ary nakatony mbola izy ihany ny mahafantatra azy satria ireo zoky ray aman-dreny tany aloha efa nody mandry, efa tsy ety intsony ary tsy tena nahafantatra ny tena marina. Maro fa ny administration frantsay zany ny tena nahalala azy. Izy anefa tsy mety mbola milaza ny marina amitsika, zava-dehibe koa ve zany ka hifanondro eto manao hoe ianona ny tena namadika, ianona ny tena sy ny sisa rehetra. Fa nahoana de zao ny vokatra de nitovy ihany, nisy malagasy maty. Ny tahaky ny fahaleovan-tena no zany dia fety mendrika iondrena mpanajana eo anatrehan'ireo zay namoiny aina ho an'ny tanindrazana satria tsy izao zao lazaina hoe mahafoy aina ho an'ny tanindrazana. Fa ry ray aman-drenitsika de nahafoy aina ho an'ny tanindrazana de miondrika ampanajana amin'izy ireo itsika na inona antony, na ny fitahany izy na inona de zao ny zava-dehibe tao anatiny de zao tia tanindrazana izy ka nahafoy ny ainy, nahafoy ny fananany, nahafoy ny ankohonany mihitsy aza nandao reny mba ho an'ny tanindrazana. Ary dia ity mofonaina zay nomenantsika ity de ny andininy fa 430 manao hoe ny fahamarinana manandratra ny firenena fa ny ota kosa de fahafahambaraka amin'ny olona. Ny fahamarinana dia manandratra ny firenena fa ny ota kosa de fahafahambaraka amin'ny olona. Raha toa ka mijery amin'ny teny hebreo tsika dia zay nanoratan'ny boky noaborana de manao hoe ny fahamarinana manandratra na ny fahamarinana mampalehibe, mampisondrotra na mampamiratra na mampitombo grandir, mahalehibe zany ny firenena, mampamatotra koa aza tsy maninona, mampijoro koa aza tsy maninona, mampisy azo damosina koa aza tsy maninona ny firenena ny fahamarinana. Ny firenena tsy manaja fahamarinana dia miondrika, tsisy azon-damosina, tsy mitombo, mihetry sy ny tahaka zany. Ny fahamarinana de mampitombo zany, mampivelatra, mampitraka, mampijoro ny firenena. Dia ny tapany faharoa kosa manao hoe ny ota de fahafahambaraka amin'ny olona. Raha jerena ny hitako tsara dika kokoa indray ny vulgate. Ny vulgate io zany hoe baiboly amin'ny teny latinina de manao hoe ny ota na ny faharatsiana de zao mahatonga vahoaka fadiran'ovana, mahatonga vahoaka mpitrongy vahoomana. Raha toa ka mbola jerentsika nefa le teny amin'ny teny hebreo nanoratana azy zany de zao hoe ny fahamarinana manandratra ny firenena, lay firenena au singulier. Ary miteny manao hoe ny ota kosa dia fahafahambaraka ho an'ny olona, ny olona na lay vahoaka moa ny resahany eo dia au pluriel. Zany hoe betsaka. Ny tian'ny soratra masina lazaina zany de ny hoe ny vitsy ny firenena misafidy handeha amin'ny fahamarinana, zay maha singulier azy hoe ny fahamarinana manandratra ny firenena, tsy ny firenena rehetra fa ny firenena zay misafidy azy, vitsy le firenena misafidy andeha amin'ny fahamarinana. Maro kosa ny vahoaka misafidy hanota ka manjary mitrongy vahoomana. Raha somary azavantsika lavidavitra kely lay teny ny hoe ny fahamarinana manandratra ny firenena, inona moa lay hoe nahoana moa ny fahamarinana no manandratra ny firenena? Lay fahamarinana atao hoe etsodeka eto dia fahamarinana zay fa mahazatra atao amin'ny testamenta taloha. Fiteny Isaia mpaminany io indrindra Isaia moa zany fa miteny an'io koa na Jeremia. Lay fahamarinana de zao manandratra, mampitombo, mampijoro ny firenena anankiray satria nahoana? Satria rehefa misy ny fahamarinana de zao mazoto miasa ny olona, mazoto miezaka ny olona. Hitantsika eo amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany zany, bokin'ny Isaia mpaminany zany hoe rehefa manjaka ny fahamarinana de manana risy-po ny olona hamokatra satria zao marina le firenena, manjaka ny fahamarinana de zao mioty ny vokatry ny fisasaran'ny olona, mioty ny vokatry ny fikelezanaina ny olona, mioty ny valikatsemboan'ny olona rehefa misy ny fahamarinana ao amin'ny firenena. Fa raha tsisy ny fahamarinana ny firenena de zao malaina miasa ny olona,
malaina miasa ny olona satria miasa maina izy, malaina miasa ny olona satria tsy mioty ny valikasasarana izy, malaina miasa ny olona satria voambaky izy, malaina miasa ny olona satria tsy resy lahatra izy, zany hoe ny fahamarinana de manjary mampisy motivation hoy nareo amy teny frantsay, mampisy rispo, mampisy finiavana ny olona hiasa, hamokatra, hikaroka, hanao zavatra satria tsapany ny vokatra zany eo amy fiainany, tsapany ny vokatra zany amy tokantranony, tsapany vokatra zany amin'ny fifandraisany manokana amy tenany sy amy mpiarabelona aminy ao anatin'ny tokantranony. Fa rehefa tsy eo le fahamarinana de zao mifanohitra am'izay olona malaina, olona kamo, olona tsy miraharaha, tsy miraharaha asa, manjenjena mantiny satria tsy misy fahamarinana. Vokatr'izany de zao manjary tsy mitombo le firenena, maloka le firenena, ny asa no anankiray zay fatatsika rehetra ny anjara toeran'ny asa am'izao andronatsika zao, fa ny famokarana ny asa no mampamiratra sy mampijoro no azy damosan'ny firenena. So Ramasina efa nilaza an'izany hoy Paoly manao hoe zay miasa no aoka ioty ny vokatra. Fa betsaka rehefa tsy eo ny fahamarinana de zao, rehefa tsisy fahamarinana de zao misy miasa fa tsy mioty ny vokatra izy, ary misy tsy miasa fa mioty vokatra izy. Vokatra zany de zao mireraka le miasa, mikivy le miasa, mitsiresy lahatra le miasa, malaina le miasa, de zao mitanondrika le firenena, maloka ny firenena. Paoly de miteny manao hoe zay tsy miasa aoka izy tsy hihinana, midikan'izany zay miasa kosa aoka izy hihinana, aoka ny vady aman-jana ny hihinana, aoka ny ankohona ny hihinana, aoka izy tena ny hihinana rehefa miasa izy. Saingy indrisy fa ao anatina firenena anjakan'ny tsy fahamarinana de zao betsaka ny tsy miasa fa mihinana, ary betsaka ny miasa fa tsy mihinana. Miala maraina ihany izy miasa, miala amy 2 maraina izy amy 5 maraina miasa, fa mitrongo fa homana, zara fa mihinana ihany ny ankohonany, zara fa mihinana ihany ny tenany, vary tapakapoka na tahak'izany mety hohanin'ny olona. No zany de eto ny bokin'ny Ohabolana de mampieritreritra antsika manao hoe nohititsika anakay zara lay fahaleovan-tena, nohititsika tao anatin'ny fahamarinana ve, tantarantsika tao anatin'ny fahamarinana ve lay fahaleovan-tena. Fa ny faharoa zay aseho ny bokin'ny Ohabolana hoe ny fahamarinana koa de zao mahatonga fifampitokisana ao amin'ny fiarahamonina. Ka rehefa fifampitokisana no mipetraka dia mitraka tsara ny firenena, mitraka tsara ny fiarahamonina. Zava-dehibe lay hoe fifampitokisana. Ny firenena tsisy fahamarinana de manjary firenena zay mivakivaky satria tsy mifampatoko ny olona. Ny fifampivarotana tsy mandeha tsony satria mametra-panontaniana ny olona hoe tena tsara ve ty zavatra midinao ty, tena marina ve ty siny nomenao ty, tena mitombona ve ty taratasy menao aty, tena azo antoka ve zany zavatra nolazainao zany, rehefa tsy mipetraka ny fifampitokisana. Satria tsisy tsony ny fahamarinana de zao simba lay fihavanana. Tsy hoe simba ihany lay fihavanana fa tsy mandeha mihitsy ny fiarahamonina. Ny fahamarinana de zao miteraka fifampitokisana eo anivon'ny mpiarabelona, eo anivon'ny firenena. Tsy mahagaga raha ohatra ka miamiemotra ny varotra, miamiemotra ny fitadiavana asa, miamiemotra ny na de ataovy hoe na de ny mari-pahaiza ny mpianatra fotsiny ary. Any an-tsekoly de misalasala ny olona, ary betsaka any ampitan-dranomasina ohatra de betsaka ny hoe tsy mahay ny olona aty Afrika, tsy mahay be de be ny olona mahay aty Afrika, fa rehefa hoentin'ny olona any Europa lay diplôma de zao tsy mahatoky ny olona, tsy mahay le olona fa le diplôma ny titokisany. Hoe marina ve any aminareo ange diplôma misy an'izao, misy olona tsy hoe programa mpampianarana loatra, eny eo ihany zay, fa ndraindray le programa mpampianarana mety ho metimety ihany. Fa zao lay fomba nazahoana azy ndraindray ny tsy azon'ny olona antoka te tsy mahatoky lay maripahaizan'ny olona, maripahaizantsika ny olona.
tsy mahatokony manampaizana ty amintsika ny olona raha tsy efa tena manao leoa satria hoe eny any amin'ny tany any Afrika indraindray misy tahako zao betsaka ny fomba azahoanan'io diplôma io fa tsy tsotra fotsiny sy ny sisa rehetra rehefa tsy mandeha ny fahamarinana de zao rava ny fifampitokisana ary rehefa rava ny fifampitokisana de zao miako amin'ny fifandraisan'ny olona zany miako amin'ny fiarikareny zany miako amin'ny fitadiavana azy zany de io tenenin'ny boky no ambolana io manao hoe zao no izy raha ohatra ka mandeha ny fahamarinana de zao mialehibe mitombo mitraka ny firenena fa ny fahatelo zay anjara toerana ny fahamarinana amin'ny lafiny fiarahamonina ny boky no ambolana de zao mahatonga ny olona mifampitsinjo ny fahamarinana laitseo de ka zay resahan'ny boky no ambolana hoe toe ny fahamarinana de zao raha ariny ko ny azokany azy tsy le tena fahamarinana efajoro loatra fa le fahamarinana zay mifangaro amin'ny atao hoe rariny tsy le fahamarinana itsiny ihany fa fahamarinana rariny ko zany hoe fiarahamonina ahitan'ny olona rariny rehefa manjaka ny fahamarinana lay rariny de azo iainana zany le fiarahamonina tsy fahamarinana tsy azo iainana fa fahamarinana misy rariny zay eny mahatonga eo ambony io miteniny lay andiny eo ambony eo hitatsika hoy andininy fa raiky amby telopolo manao hoe zay mampahory ny manitra de manala-baraka an'Andriamanitra izay mamindra fo ny manitra kosa de manome voninahitra an'Andriamanitra zany hoe fiarahamonina ahafahany manitra mahatsiaro azo fialofana lay mahantra eo de tsy hoe mahantra be dibe akory tsy ho pluriel be dibe loatra akory fa hoe tamin'ny jiosy moa tsy de betsaka loatra ny mahantra satria rehefa milamina ny fiarahamonina de tsy betsaka ny mahantra satria miasa ny olona satria miezaka ny olona satria motive ny olona satria lina androso ny olona fa rehefa ohatra ka tsy misy ny fahamarinana de zao malaina miasa ny olona de betsaka ny mahantra de eto ary ny boky roabolona amiteny manao hoe rehefa manjaky fahamarinana io de azo iainana le fahamarinana lay fiarahamonina misy fifampitsinjovana misy fiombonana ao anatin'ny fiarahamonina ny fahamarinana de mampiombona ny fahamarinana de mahatonga ny olona mifampitsinjo ny fahamarinana de mahatonga ny olona lina amy zavatra aratrara fa nytapany faharoa rehefa manana tady farany de hoy ny boky noambolana manao hoe fa ny ota kosa de fahafahambaraka amin'ny olona ny ota de fahafahambaraka amin'ny olona raha miteny eto hoe ny vulgate atao hoe vulgate de ilay dika teny latine ny baiboly dia hoy ny filazana obolina azy manao hoe ny ota na ny zavatra ratsy dia miteraka vahoaka mpitrongo vahoomana rehefa ny ratsy ny manjaka de mahatonga vahoaka be dibe mpitrongo vahoomana misy boky nosoratan'ny Victor Hugo antsoina hoe les misérables Victor Hugo moa mpanoratra fantatsika any amin'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo i any de fantatsika asa raha mbola any programme fampianaran'ny mpianatra any moa le hoe les misérables misy an'lay hoe Notre Dame de Paris isan-karazany boky nosoratan'ny Victor Hugo tsy hoe mpanoratra ihany betsaka ny pièce théâtrale nosoratany tononkalo sy ny sisa rehetra mpanao politika koa izy mpanao politika de ty amin'ny ataontsika hoe gauche tsy hoe gauche ihany raha fa extrême gauche zany hoe ary amin'ny tendrony akavia mihitsy tao amin'ny politika frantsay raha tsy diso aho efa membre ana gouvernement izy efa tao aminatin'ny Sénat tamin'ny République faharoa sy fahatelo tany Frantsa dia ity rangahy ty zay isan'ny olona nanan-tsaina tamin'ny fotoan'andro de niresaka manomba lay bokin'lay hoe les misérables lay vanim-potoana nampafadiran'ovana mihitsy ary io tsy hoe tsy tany Frantsa sy tany Europa ihany fa be de be tany Europa tamin'ny taotato sivy ambin'ny folo zany fa valo ambin'ny folo zany ny firenena nandalo lay hoe fiainana mahampitrongo vahoomana nandalo an'izany be de be ny tany Angleterre nandalo an'izany tany Frantsa nisy fotoana nandalo an'izany tany Europa nisy fotoana nandalo an'izany
zany hoe lalana mety ho lalovan'ny firenena ny hoe mandaly fanitrahana fahasairana. Chine nandalo an'izany, betsaka Corée nandalo an'izany, Norvège nandalo an'izany, samy nandalo an'izany hoe fahasairana zany daholo. Fa izay ny vahaolana de zao ny fizahan'ny olona mba niara tamin'ny ratsy, fizahan'ny olona mpanjaka ny fahamarinana, fizahan'ny olona hife ny tena sy hife ny fiarahamonina mba hahatonga ny fahamarinana toetra tsara. Eto any de hoy ny filazan'ny Vulgata manao hoe ny faharatsiana de mahatonga vahoaka mitrongo vahoomana. Lay hoe rehefa be de be ny ratsy mitosaka na avela hitosaka de zao manimba ny fiarahamonina reny, manimba ny fiarahamonina. Rehefa avela hitosaka ny ota ny ratsy, ny zava-mahadomelina avela hitosaka, ny zava-pisotro mahamamo avela mitosaka, ny tsy fanarahan-dalàna ka avela mitosaka, ny kolokoloka avela mitosaka, ny fahatompitoetra tena miseho amin'ny endrika maro samihafa raha avela mitosaka reny rehetrany eo amin'ny fiarahamonina de zao tsy mampisy fifaliana, fa mampisy fifaliana vetivety any. Inona moa no entin'ny alcool, inona moa no entin'ny rogoly? Fifaliana tsy maharitra. Fa nefa raha zany de zao vahoaka mitrongo vahoomana, satria rehefa fatoran'ny alcool, fatoran'ny rongony de zao malaina miasa, manao ararizato am-pandriana, manonofonofo fotsiny ka miasa, ary mety hitatra mihitsy aza amina toe-tsaina izay zatra tolorana, toe-tsaina izay mety ho fetsifetsy sanatriany zany. Zoatra masina io manazava an'izany ny hoe ny ota rehefa avela anjaka ao anatin'ny fiarahamonina de tsy mitondra ninninona afa-tsy vahoaka sahirana, vahoaka mitrongo vahoomana. Afaka malala fotoana fandinian-teny zao satria mbola anatin'ny karena isika, de zany teny zany no nomen'ny tompo ho isaintsika ao anatin'izao fotoana ahatsiarovantsika manokana ny ady sy tolona nataon'ny rozokray aman-dreny tamin'ny fahaleovantena. Nanahoana ny tantanantsika azy, nanahoana ny tantanantsika ny fahaleovantena, nanahoana ny tantanantsika ny fiarahamonina, manahoana ny tantanantsika lay nation. Satria mety miteny hoe firenena de tsy pays loatra, tsy pays loatra. Pays de lafiny hoe géographie, lay tena tany zay misy an'le olona, fa nation zay miteny hébreu, zany hoe lay olona efa miteny hoe nation de zao le olona vahoaka miarahamonina, manana ny kolotsainany, manana ny fombany, manana ny fihavanany, manana zay maizy azy, zay le hoe nation. Dia azo lazaina hoe état nation mihitsy aza, zany hoe misy rafim-piarahamonina samy hafa moa ny état sy ny nation, fa misy ny état nation fantatry ny mpianatra rehetra zany. Dia eto zany de lay fiarahamonina, lay vahoaka zay manaiky aramonina, lay vahoaka zay manana ny tantarany, manana ny kolotsainy, manana ny fombany, manana ny teniny. Lazain'ny tompo eto manao hoe zao ny vahaolana aminareo, raha manjaka ny fahamarinana ao aminareo de zao mijoro ianareo, mitombo ianareo, araisoronareo ao anatin'ny fiarahamonina, ny faharatsiana, ny ota maro isan-karazany de zao mitombo ianareo. Fa raha avelanjaka kosa ny ota de zao mihamahatra ny fiarahamonina. Revako malala fotoana ny fibebahano zao, tsy fotoana fanomezan-tsiny na iza loatra manoloana ny hoe nataontsika ahoana ny fahaleovantena, fa fotoana ny fiarahany rehetra mieritreritra. Satria ny vahoaka eto de mety manota, ny tsirairay mihitsy eto de mety manota, ny tsirairay ao anatin'lay firenena mihitsy eo no mety manota, ny mety mikolo-ota, ny mety tia ota. De fotoana fandinian-teny zao am'izao androny karena zao. Enga de afaka malala hamangy antsika ny fanahy masina ka tonga vahoaka mieritreritra ary mamantatra ny tenany ka mivonona handeha amin'ny fahamarinana. Ivavaka sika. Tompo misaoranao zay noho ny amin'ny teninao zay tandrify indrindra anay. Manafatra anay ianao fa ny fahamarinana no mampitombo sy mampivelatra, mampijoro, manandratra, mampamiratra ny firenena. Tompo, indraindray te hamiratra izahay saingy tsy tia fahamarinana. Te hitraky zay saingy tsy manaja ny fahamarinana. Te hivelatra izahay saingy tsy mankafy ny fahamarinana. Mamelana erika tompo am'izao karimy zao, raha tsy manaiky ny vahaolana omen'ny teninao zay,
de ny tokony andehananay amin'ny fahamarinana manomboka any amin'ny madinika indrindra fa ny fahamarinana ny maharisy lahatra anay hiasa, ny fahamarinana ny mampazoto anay androso, ny fahamarinana ny mampifankaty, fahamarinana ny mampifandraisa miteraka fivampitokisana. Mamelany eroka raha toka manota izahay vahoaka ary mahatonga anay iaina ao anatin'ny fahantrana ny ota. Afao zay tompo, de mivavaka ho an'ny malagasy rehetra am'izao ahatserovana ny fetiny ireo mahery fo zay namoy ny ainy tamin'ny tolony 7/7/2000. Ampahirezo ny malagasy rehetra samy ho tia ny fahamarinana, ho tia tanindrazana, ho tia ny mpiarabelona aminy, ho tia ny malagasy tahaka azy. Mivavaka izay ho an'ny mpitondra isan'ambaratonga, vangio ny fon'ny mpitondra isan'ambaratonga mba hanjaka eto amin'ny nosonay ny fahamarinana, mahanjaka amin'ny isam-pirenena eto ambonin'ny tany koa ny fahamarinana tompo. Mivavaka izay amin'ny fanabeazana ataony an-tokantrano mba ho tokantrano tia fahamarinana ny isa-tokantrano ary tokantrano zay hanjakan'ny fitiavana. De misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy anay noho ny fitiavanao anay. Amen.